Salama daholo nareo izay manaraka an'ity live androany ity rehefa nampanantenana anareo sujet tena intéressant ilay izy satria nangatahany maro. Dia resaka momba ny finoana sy ny siansa. Hiaraka hifampizara, hiady hevitra ato i mamy izay scientifique dia i pasteur théologien Jean-Luc. Ny siansa moa dia mifototra amin'ny proof sy ny expérimentation. Ny finoana kosa dia mifototra amin'ny révélation sy ny expérience spirituelle. Dia zavatra ho jerentsika androany hoe afaka miaraka ve ireo zavatra anankiroa ireo. Fa mialohan'izay aloha dia avelantsika izy roa lahy hamaritra hoe iza ry zareo ireo atombontsika amin'ny Jean-Luc. Iza moa ianao mathéologianao sy ny rehetra dia asio fampitindana kely momba anao. Eny moa raha manatombontsika Jean-Luc ny fampatarany olona tiako kokoa ilay terme hoe théologiana noho hoe pasteur satria pasteur misy connotation déjà hoe misy cloison ambadiky izy misy couleur zany fa ny théologiana mantsy ouvert kokoa amina hoe discussion académique théologique dia tsy voapatokina dénomination sasany eto tsy amianarina dénomination mihitsy zay ny tiako tsindrina fa ma théologiana tany Madagasikara nanomboka nianatra théologie tao amin'ny sany fiangonana loterana malagasy tamin'ny voalohany dia noho ny parcours de vie maro samihafa dia nanohy fianarana taty ampita tany Strasbourg, Lausanne, Genève, Neuchâtel ary misy apahany koa nataoko en ligne tany Jérusalem dia amin'izao zany officiellement miasa amin'ny église protestant unie de Belgique fa officieusement dia mitondra ny anarako hoe Jean-Luc zay fotsiny izay ngamba ny raha tsotsorina momba amin'iny lafiny parcours académique ngamba dia ometsika ny mamy indray ara ny fitenenana hoe iza moa ianao ampafantary bebe kokoa ny misy anao zany momba anao. Misaotra ny vonjina amin'ny fitenenana mamy moa ny anarako mitondra ny anaram-bosotra hoe tonton mamy tsy dia haiko izay antony fa hatramin'izay efa izay foana no miantson'olona anana tany amin'ny collège izay tonton mamy izay teny amin'ny université dia zaho zany mpampianatra any amin'ny université misy université maromaro ampianarako dia manana centre de formation professionnelle ihany koa dia chef de projet informatique. Amin'ny fianarana nataoko dia électronique zany no tena nataoko dia avy eo moa zany taoriana kely mianatra informatique. Zay zany ny parcours-ko. Efa taona maro no nanabe dia ataoko angamba fa anisan'ny fanabeazana ihany koa ty débat izay ataontsika androany ity. Ao anatin'ny asako zany ity zavatra ity. Misy fantaniana manitikitika ansaiko aloha nantaniko anareo amin'ny rahalahy dia avy atsika hiditra ao anaty dia efa tafiditra ao anatin'ilay izy ihany moa zany ilay izy. Za moa zao vao mahafantatra ny mamy dia occasion ahafantarako anao bebe kokoa hoe ianao moa zany ilay hoe ate zany hoe tsy mino an'Andriamanitra. Tsy mino ny Andriamanitra ny kristianina ve sa tsy mino an'le hoe misy mpamorona mihitsy n'izao rehetrarehetra izao? Azo lazaina hoe atea zany nefa somary raha ny tena tiako zao dia tany amin'ny faran'le fandaharana izay fanontaniana zay fa saingy efa lasa loha moa zany le izy fa aloha ngamba ataoko hoe atea aloha dia any amin'ny farany hazavaiko le positionko momba ny zavatra rehetrarehetra zay tena tsara. Dia hiditra ho andeha tsy mino zany zay aloha ny azo lazaina dia any farantsika. Eny ok are
Ny pastera indray eo amin'ilay resaka finoanany Andriamanitra ny kristianina, inona mahatonga anao aprisika ny olona ino an'Andriamanitra ary? Ia, za tsy ao anatina dinamika ny ahatonga ny olona ino an'Andriamanitra, fa ny position en tant que théologien dia manazava amin'ny olona ny antony finoako an'Andriamanitra. Zay zany no tena ataoko. Tsy ao anatina dinamika tahaka an'ireny atao hoe évangéliste, le hoe andeha andresy lahatra olona hitety varavarana hoe se convertissy avy ianao ho kristianina. Fa ny rôle kosa dia en tant que théologien dia manazava ny olona ny antony finoako, surtout ao anatina débat izao izay misy ny atao hoe confrontation na idée sy monde anankiroa, dia za zao hoe tsy ao anatina dinamika mihitsy hoe andresy lahatra ny mamo hoe mba ho lasa kristianina izy, fa hanazava aminy kosa sy izay mitovy position aminy sy ny olon-kafa hoe fa maninona aho no ao anatin'ilay atao hoe finoana. Eo indrindra mantsy no tiako hazavaina kely hoe matetika ny olona rehefa miteny hoe Andriamanitra dia tonga dia manana réaction épidermique, zany hoe tonga dia misy allergie, dia heninao hoe any ambadik'ilay allergie amin'ilay hoe Andriamanitra misy karazana traumatisme tany aloha tamin'ny fomba nampitany olona na ny fomba nampafantarana azy izay heverina hoe Andriamanitra. Matetika en lien zay foana le izy. Ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe za personnellement tsy mino ny amin'ny hoe fisian'ny olona vrai athée zany. Position zay zay ho azavaiko ihany. Fa ny position ny olona vao miainga rehetrarehetra amiko dia agnostika hoe tsy fantatro. Je ne sais pas où j'endormaison, si je crois ou je ne crois pas, fa en fonction ni parcours de vie les olona izy, nous se prononcer ou athée, dans le sens hoe sans Dieu ve ny dikan'ilay athée, be dia be ny définition ny athéisme zay tsy partagevako na au monde théologique azy. Tsy amiko ny athéisme tsy hoe tsy mino fisian'Andriamanitra, fa amiko ny athéisme anaty ça ne revient qu'à moi, dia hoe refus de croire ou d'admettre ce Dieu-là comme mon Dieu. Zay le izy. Fa tsy hoe tsy mino fisian'Andriamanitra, fa tsy manaiky hoe Andriamanitro io lazainareo ho Andriamanitro. Zay zany kana zany ny rôlako eto tsy manana esprit na conquérant na andeha convertir olona, fa hanazava amin'ny olona fotsiny hoe fa inona ny antony mahatonga anahy mino. Zay ngambany. D'accord. Ahoana ny hevitry mamy amin'izay? Ahoana indray ny hevitry mamy amin'ireo tsy mino ianao? Inona nahatonga anao hoe tsy ino zany hoe efa nino ve ianao taloha dia nisy déclic hoe finalement tsy mety indray ilay mino. Inona ilay tsy inonao ary raha ohatra ka hoe tsy tianao mbola tenenina izy amin'izao mba hampazavazava kokoa an'ilay débat-ntsika mantsy hidirana any amin'ny dingana manaraka. Ka tonga dia alatsina tonga dia mivantana be ilay fanontaniana dia tonga dia valon-tsara ilay izy dia ay fa le tenin'ny Jean-Luc teo hoe za koa tsy olona afaka hametana olona tsy hivavaka ary tsy izay mihitsy ny objectifako. Tsy ana mihitsy le izy. Fa mapana be anahy moa zany dia misy an'ilay fiteniko foana hoe alohan'ny hampanao formation hoe mangataka zany hanao présentation an'ilay mpianatra zay samy miteny eo zany le mpianatra hoe iza izy aiza izy mipetraka manambady ve sy ansisa dia ny fiteniko matetika alohan'ny hanao an'izay dia hoe se connaître pour se faire comprendre. Zay zany za zany te hafantatra hatramin'izay zany ohatrany hoe hitako hoe olona mialatsiny olona tsy dia hoe intelligent zany no hitako matetika mivavaka. Zay zany ny eo amin'ny entourage koa. Zay koa no mialatsiny amin'ny Jean-Luc moa zany fa confrère anareo le manao an'ilay ino moa izy ity le mampibitabitaka olona reny atsangana ny tanana dia mibitabitaka ilay olona dia hitako zany hoe olona tsy dia hoe intelligent loatra zany le olona mivavaka manodidina anahy. Dia avy eo nahitany Jean-Luc, nahitany page-ny Jean-Luc efa ho taona angamba izay. Dia nahita anazy hoe dia zavatra azavainy zany mipetrapetraka tsara mihitsy. Mipetrapetraka tsara
le izy miezaka izy manazava zavatra everiko hoe tsy logika mihitsy le baiboly dia nefa le fanazavany anazy ohatry ny mahafinaritra anahy le zavatra dia teo aho zany no mieritreritra hoe fa inona ara zany ny zavatra monsieur passé ao andohan'ity rangahy ity le zavatra ao an-tsainy mihitsy zany no tiako fantatra mba mitanjona dia ny olona ohatry anahy zany ny olona tsy mpinoatra anahy mba tsy tsaratsara anazy ihany koa fa mba manome ny antony inony zany izy dia raha misy olona ohatry anahy moa zany te-be baka tsy problème ako izay tsy hidirako izay fa mba mifampi-comprendre zany tsika inona no mahatonga anahy tsy mino inona no mahatonga ny RGL mino ary efa resy lahatra zao hoe tsy voatery olona vendrana araka le fitenenana satria misy olona hafa malaza hafa moa miteny an'izay hoe vendrana rehefa mivavaka tsy voatery olona vendrana zany no mivavaka izay zany tiako hatongavana an'ity debat dia ny fanontanianao anankiray teo hoe fa maninona ny tsy mino za dia ialana tsiny aloha za zay fianakaviana mijery fa za dia za fiafina mivavaka be aleo teneniko zay aleo zay fotsiny teneniko mivavaka be anisany hoe tao amin'io inona moa izy ity tao amin'io sampana misy anazy io zany tena hoe anisan'ny mpanorona zany izy dia ny ray aman-dreny koa dia tena mpivavaka ny madamako mivavaka zany hoe voataiza tao anaty fivavahana zany indrindra moa zany fa ny fivavahana katolika zany dia hatramin'izay anefa monsieur remettre en question foana hatramin'izay zany nandeha mivavaka fotsiny fa tsy mino akory tsy dia hitako hoe inona zany hoe antony inona le olona le mitory teny amiko hitako hoe tsy mandresy lahatra anahy mihitsy le olona efa hatramin'izay zany curieux satria teneniko anareo à l'âge de 7 ans nanao scout za moa zany scout efa vita velirano scout mandrakizay na dia tsy mivavaka vita velirano dia nanao scout dia ozy izy ny chef tenenay hoe Baguera sy Balozy izy nitantarainy an'ilay tantara Mongli zany ny resaka tamin'ny Mongli zany dia zarery ao anatin'io lovotao zay tamin'izay zarery ao anatin'io lovotao no nasany nanontany chef tenena hoe aiza koa nisy biby mahay miteny dia ozy izy le chef tenena hoe ain'Andriamanitra namitenin'ny biby taloha izy dia tena ngizingizina be tamin'ilay chef tenena teo tena famaly ela be zay niady hevitra ela be za mbola zandry kely niady hevitra ela be zay hoe tsy ampy anazy tsy mahafapo anazy amin'ny valiteninao zany dia teo koa tao aoriana kely nianatra katesisme indray zany katesisme izy moa zany amin'ny katolika nianatra katesisme dia nisy mon père niteny hoe ny fitiavan'Andriamanitra araka izy dia toy ny labozia ozy izy dia rehefa afindra amin'ny labozia hafa ozy izy dia tsy mety lany le hafa tonga dia nitsatsaiko nanangatalana hoe tsy izay ny fonctionnement an'io mon père fa resaka chaleur no zarain'le izy tsy herina fitiavana zany ozy izy le mifamindra fa mesimba ara le matière namoronana n'le labozia dia tany am-pianarana zany sy tany am-piangonana sy tany amin'ny rehetrarehetra tany dia efa ohatr'izay foana zany za zany mbola tsy dia nisy fotoana hoe convaincu tamin'ilay izy niezaka nandresy lahatra ny tenako ihany satria ozy izy ny famille hoe tsy normal ty zazaray ity ny ray aman-dreny koa aloha tsy mba nanao an'izay fa ny havana hafa hoe tsy normal koa zany ataonareo zany azy izy ny fiarahamonina hoe misy devoly dia niezaka nandresy lahatra ny tenako zany hoe mba ino dia tohizana foana moa le izy rehefa lehibe amin'izay manana ny hevitra manokana amin'izay ianao dia masamby joro amin'izay ianao hoe tena tsy mino dia izay zany ny azoko avaly anao mbola tsy ary nisy fotoana zany tena mino an'izany zavatra zany nefa za voataiza tao anatin'le izy amiko zany tsisy logika tsy logika zany le zavatra nefa ny saiko tsy zarery fa ny olona mitovy aminahy ny olona azo lazaina hoe athée na agnostika moa zany tsy
ataoko angamba fa tsy de loatra zay ny athée, ny agnostique, ny déiste dia ohatrohatr'izay daholo izy ny sainy zany mikaroka foana zavatra logika amina zavatra anankiray. Za manokana zany tsy mety amiko zany hoe teneninao aho hoe mino fotsiny ihany dia mino fotsiny ihany aho, tsy mety amiko zay, tsy mety aminay zay. Fa amin'ny hoe olona manana esprit scientifique anay dia manao remise en question foana izahay. Za manokana indray hevitra manokana, za tsy raha ohatra hoe tena misy marina le izy zany dia za tsy handany mihitsy. Raha ohatra hoe tonga zany Jesosy ohatra hoe ohatrany nanaovany izy ity Paoly mandeha eny an-dalana eny ohatra miraha vato dia mandeha moto dia mahita hazavana tampoka, oay Jesosy dia mino avy eo, za indray tsy handany avy eo. Zany hoe manadiso ny tenin'ny Jean-Luc zany tsy manana refus mihitsy anankely fa za raha mitady anazy amin'izao fa tsy mahita. Dia zay ngamba fa lava ny fanazavana zavatra mbola hodinihana betsaka. Ie, tonga dia antany an'ilay resaka mampiady hevitra be dia be ao anatin'ny finoana sy ny tsy finoana moa zany dia ny resaka famoronana eo amin'ilay hoe création zany. Petrako amin'ny pasteur ilay fanontaniana dia avy eo mamaly ny fomba fijery après ny zavatra tenenin'ny pasteur zany mamy hoe araka ny baiboly misy ny fomba famoronana zany hoe misy zay hoe création divine dia nisy ny zavatra rehetrarehetra dia hatramin'izay koa ny olombelona antsika amorona endrika tahaka ny amorona olombelona tahaka ny endritsika. Tsy izay nefa ny araka ny siansa fa misy ny atao hoe théorie Big Bang, ny évolution ara-scientifique hoe misy évolution ara-scientifique ny zava-manan'aina rehetrarehetra. Ahoana ny andraisan'ny pasteur izay zavatra hoe misy ifandraisany ve ireo zavatra anankiroa ireo raha za koa ny olona tsy mino mamaky ny baiboly dia hitako hoe misy zavatra tsy tafiotra, ohatra hoe vadin'ny Kaina zao avaiza raha ohatra ka Adama sy Eva ny olona voalohany tetỳ ambonin'ny tany. Manahoana ny fijerin'ny pasteur an'izay? Merci. Na ao anatin'ny monde ny finoana kristianina aza dia misy courant maromaro tsy mifampitovy. Misy zany ny ataontsika hoe fondamentaliste ary misy ny atao hoe tahaka anazy zany ao anatin'ny courant misy izay tsy manao lecture ny baiboly littéraliste. Qui dit littéralisme zany dia tel que zay voasoratra. Satria ny problème ao anatin'ilay izy dia zao hoe ny méthodologie mihitsy ny fomba nandraisana ny baiboly no tsy mitovy. Ho ahy manokana zany sy ny courant misy tsy ndreko tsara ny christianisme dia tsy singulier fa pluriel. Eo aloha zany tiako apetraka tsara. Zany hoe ny olona zay m'imposer hoe ity ny atao hoe le christianisme déjà c'est déjà faux. Fa amin'ny courant misy anazy dia ny fomba nandraisana ny baiboly misy tsy mitovy. Na ny baiboly dia c'est pas un livre et c'est pas un centre d'archives historique. Donc zany lecture anao ao tsy maintsy miaborder anao méthodologie, mialatsiny amin'ilay fomba fiteny académique hoe académique fa tsy méthodologie ana resaka croyance mihitsy. Eo zany zao le départ dia efa tsy mitovy. Zany hoe misy ny atao hoe méthode historico-critique hoe fa tamin'ny contexte inona no nanoratana ohatra hoe Genesis io dia mazava tsara fa ny Genesis dia nosoratana taty post-exilique, zany hoe taty amin'ny faritry ny civilisation babylonienne. Qui dit civilisation babylonienne dia ny contexte nisy tao resaka mythologie chaldéenne zay nisy tao amin'ilay faritra no tsy maintsy nanaovana démystification ka ho fanoherana ny mythe babylonienne tamin'ny resaka création dia nanoratra ohatra ny aviste récit de la création izay averiko tsy ndreko tsara retravailler ny mythe ny babylonien afahana mametraka ny hoe iza no namorona ny lanitra sy ny tany dia tsy ireo dieu entre guillemets guerre des dieux zany no edibanao anatiny fa tsy hoe comment la terre a été créée. Donc zany baiboly ho anaty tsy mamaly mihitsy ny fanontaniana hoe tamin'ny fomba ahoana namorona an'Andriamanitra azy, tsy hoe comment fa pourquoi le monde a été créé na pour qui ho an'iza dia ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ho an'ny olombelona zany. Ray zay méthode anankiray ihany koa dia ao anatin'ny fandinihana ny ohatra hoe momba ny Genesis zay resantsika eo dia misy le atao hoe méthode empirico-inductive pragmatique, zany hoe mazava be
fa raha mamaky ny création ianao tsy en 6 jours zany mihitsy ny lanitra sy ny tany zany hoe ty univers cosmos ty nosoratana déjà mitodika amin'ireo namako ao anatin'ny finoana kristianina zany hoe atao hoe littéraliste créationniste amin'ny filazana zareo hoe raha ohatra ary ka 6 jours no namoronana ny lanitra sy ny tany mba antaniko kely hoe comment se fait-il ary fa ary amin'ny 4e jour entre guillemets mampiasa le langage biblique zany 4e jour vao nisy ny masoandro sy ny volana izay iny nefa no échelle nanasana ny andro inona zany nanasana ny échelle ny andro talohan'ireo donc amiko le hoe 4e jour 1er jour 2e jour 3e jour phase de création fa tsy jour de création fa zay ny langage nampiasana azy hoe 1er jour 2e jour reo anefa defa mifandona sahady eo amin'ny fiteny ka ny théorie de Big Bang amiko tsy mana problème amin'io mihitsy nampianariko ny catéchuménako zany satria il suffit de lire atao lecture parallèle ni Genèse chapitre 1 sy ny prologue de Jean chapitre 1 dia mazava be le hoe tam voalohany les lumières ino lumière io tsy ilay luminaire avy amin'ny masoandro sy ny volana fa io lumière io le lazainy ao Genesis toko voalohany ihany koa no ny atombohan'ny fiainana langage scientifique izy de hoe Big Bang langage biblique zay am'izay le méthode historico-critique de lazainy hoe io lumière io izy no io fahazavana io no nisy fiainana nampisany zavatra rehetrarehetra donc zany ny théorie de Big Bang amiko tsy mifanolotra velively am'izay lazainy soratra masina ny amin'ny fiandohan'ny zavatra rehetra satria raha mamaky Genesis toko voalohany sy ny Jona toko voalohany dia tena izay mihitsy le izy fa zao ny voambolana ampiasain'ny scientifique sy ny voambolana ampiasain'ny théologien tsy mitovy ny amin'ny resaka ohana moa zany filazantsika zay amin'ny resaka hoe fiatombohana ny azy zany tia ny zavatra anankiray izay tiako apetraka hoe misy ilay zay voalaza le hoe l'un apostrophe UN l'un principiel sy ny l'un numérique zany hoe misy ny un principiel zay iatombohany zavatra rehetrarehetra dia zay vao mandeha makany amin'le ray roa telo l'un numérique sy ny zavatra misy eto ambony tany ka io un io dia c'est le tout c'est l'ordre zay source ny zavatra rehetrarehetra amiko zany fantenapetrako dia ty malasa saina dia zao hoe raha ny teny Laplace hoe mialatsiny amin'ny citation teny français lazainy Laplace hoe nous devons envisager ozy izy l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme cause de celui qui va suivre d'accord à 100% amin'izay teny Laplace zay fa ny fanontaniana apetrako io zany dia eto zany mitodika amin'ny mamy en tant que scientifique izy ao anatin'izay zavatra io hoe raha tao rapetraka zao ny théorie de Big Bang hoe teo ny atombohan'ny zavatra rehetra voalazanareo scientifique ihany koa fa hatreo amin'ny mur de Planck no farany calcul azo natao zay vao eo no azo azavaina fa qu'est-ce qui se passe avant le mur de Planck donc nanay théologienne zany de hoe io le l'un principiel fa tsy le l'un numérique principiel cause le l'un numérique dia amiko c'est pas le Big Bang no fantany napetraka fa qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang eo zany no point d'interrogation donc pour moi ny lecture scientifique am'izay lafin'izay c'est une lecture théologique tsy ndreko tsara théologique fa tsy lecture ecclésiastique dia tsy misy contradiction mihitsy fa problème na langage sy terminologie problème na sémantique le izy ary farany dia jana dia ny hoe ny fanontaniana zay apetraky ny scientifique dia hoe comment le monde a été créé ary zay fanontaniana zay tsy anjaran'ny théologienne ny mamaly an'izany fa ny anjaran'ny théologie kosa rehefa fanontaniana reo pourquoi le monde a-t-il été créé là le scientifique n'a pas de réponse fa ny théologienne ndray donc amiko question na répertoire tsy mitovy ny scientifique sy ny théologienne nefa ny lasa famadiky ny olona misy manontany hoe pourquoi any amin'ny scientifique zay manao raha ezaka amaly an'izay scientifique dia mivaona raha ty amin'ny théologienne kokoa anao manontany hoe comment tsy natao amin'izany mihitsy ny baiboly satria ny baiboly dia démystification amina guerre de divinité no ny antony nanoratana azy fa tsy hoe ahoana ny fomba namorona ny lanitra sy ny tany zay eny ary mamy oui anisan'ny zavatra mahafinaritra ananjy le page ny RGL moa zay fijery hafa zay sady tiako apita amin'ny mpanaraka ny pejiko ihany koa
Oui, effectivement, raha tena mandinika ianao dia misy azo lazaina misy hitoviny le théorie du Big Bang sy ny zavatra voalaza ao amin'ny Baiboly. Satria le Big Bang moa zany feo, dia ny atombohan'le zavatra rehetra koa feo ny teny Andriamanitra hoe misy dia misy. Fa rehefa tohizana kely le resaka dia miova amin'izay le izy. Rehefa tohizana zany, rehefa tohizana le resaka momba an'le siansa dia eo amin'izay manomboka misampana be amin'izay zany ny lalana. Ka ny anahy zany amiko manokana aloha zany tsy de débat loatra le resaka an'le Big Bang hoe iza no niandohany. Na izany aza aloha ny scientifique zao efa mahita hoe raha ny tena marina zany tsy nisy début le univers. Efa misy théorie an'izay fa l'univers a toujours existé. Fa misy évolution le izy dia avy eo potika indray dia mamorona hafa etc etc. Zay zany tsy tsara marihana voalohany le izy satria mijery antsika mampiady ireo resaka ireo fa tsy de hitako ny débat ho atao amin'izay. Fa ny fanontaniana mipetraka dia le commence le pourquoi apetrako amin'ny Jean-Luc hoe fa maninona no noforonina dia le comment ngamba tsy resahantsika dia inona ny antony nampiasan'ny inona moa izy ity satria le Genèse na ny Genesis izy tsika dia nisy influence ny angano mésopotamiana le hoe épopée de Gilgamesh. Tantara anankiray izy io sady voateny ao ny déluge voateny ao le resaka paoma le paoma hoe le Gilgamesh zany enquête-na immortalité izy dia mihinana paoma izay nanome anazy jeunesse éternelle dia ny inona koa moa zany ny création ny olombelona le niforonina tamin'ny argile tao daholo ny déluge dia inona zany ny antony nakany le olona tamin'izany io tantara io satria izy tonga dia copie bête an'le angano Babylone angano mésopotamiana fotsiny le zavatra. Io épopée de Gilgamesh io 21e siècle avant Jésus-Christ no nisin'le izy zany efa natao ny datation ny soratra voalohany momba ny Baiboly 18e siècle. Moa zany tsoy raha hoe diso fa raha ny fahalalako azy mamaky Baiboly any moa zany tantara mahafinaritra le izy fa tsy noko fotsiny. Raha ny fahalalako azy dia i Abraham dia nifanerasera be tamin'ny mésopotamiana ohatran'ny hoe nipetraka tany izy raha tsy diso dia tany izy no natsoina dia nisy influence be taminy le izy. Le Baiboly zany dia ohatran'ny hita ihany le izy hoe angano le zavatra. Zay no fantaniana voalohany hoe pourquoi hoe maninona tsika ny voalohany dia nefitsika ny olombelona tsika napetraka le soi-disant Andriamanitra ao anatina monde mampijaly antsika. Io zany tsisy fahotana zany io tsisy devoly mampanotanao zany fa le monde nametrahany antsika mihitsy no tsy maintsy anotana satria ianao zany karazana prison zao io vatantsika io mety nona mety reraka dia rehefa nona izy dia rehefa tena tsy mahita dia mety angalatra le ina moa miaina anaty système be anankiray zany tsika misy ny hafa misy zao nareo misy ny hafa dia zay zavatra rehetra zay dia miteraka fahotana daholo fa za tena laviko tanteraka le hoe devoly tsisy devoly naniraka anao andehanao an'izao na andehanao an'izao fa ianao miaina ao anaty système tsy maintsy anotanao dia eo moa zany le fahotana le degré an'izy arakaraky le vécu an'le olona zany. Zay zany ny remarque anankiray dia ny fanontaniana manaraka tonga dia asesiko le izy
eo ihany fa maninona zany tsika no foronina zany dia napetraka tao anatin'ity monde hafahafa be tsy dia misy fahasambarana, tsisy olona tena hoe mahita fahasambarana be zany fa vao vany problème anankiray dia mipotra ny anankiray indrindra fa ho antsika gasy aloha zany ho anay etỳ Madagasikara aloha misy olona mikipo maty ihany fa tsy mahita an'izany fahasambarana zany. Maninona tsika zany napetrany ao anatin'izay monde zay. Dia avy eo tsika ozy izy ny tao amin'ny Genèse hoe ny foronina tsika zany, foronin'Andriamanitra. Dia nalainy fanahy tsika, izy ihany namorona an'ilay paoma. Dia ozy izy hoe namoronako zaridainareo misy paoma eo dia io paoma io tsy azo hohanina io maty nareo rehefa mihinana an'io. Dia nefa tsika lazay fa zanany fa maninona no ny foronina ilay paoma, maninona raha tsy nasiana fotsiny ilay paoma, maninona raha natao tery atapy tendrombohitra feno tsilo dia tsy tafiakatra teny izy mijanona, maninona raha natao tany ambany ranomasina tsy haiko, fa dia nataony teo ilay izy. Dia rehefa nihinana an'ilay paoma i Adama sy Eva dia izy ihany nanozona ny Adama sy Eva rehefa eo inona solution any rehefa avy eo ilay zanany lahatokana indray nasainy nalefa tetỳ ambonin'ilay tany efa tsisy raha manjary dia nyvonoana. Hitako hoe tsy logika mihitsy zany ilay izy ka zay ny angatahana fanazavana logika zany dia mangataka koa amin'ilay terme teknika mba atao somary mazava kely amin'ilay audience antsika ilay zavatra. Zay ngamba aloha ny fanontaniana azoko apetraka. Sodra betsaka. Tonga dia malasa i Madam-Vonjy mbola hiteny. Sodra aloha. Ia, be dia be ilay fanontaniana teo fa raisiko izay tadidiko aloha zany filahatra teo ilay resaka ilay hoe misy angano mésopotamienne sy ny sisa. Ny baiboly arak'izay so fa ny teninao ny antony mahatonga anay mampiasa ny atao méthode historico-critique justement dia tsy maintsy mampafantatra hoe avy aiza ny atombohan'io fa tsy avy amin'ny teny malagasy, tsy avy amin'ny kolontsaina malagasy fa misy ny andohany ary ny mahatenin'Andriamanitra entre guillemets azy tsy ilay soratra zay tsy scriptolatre zany hoe tsy manompo soratra ary tsy bibliolatre koa za personnellement tsy ny soratra masina io no tenin'Andriamanitra fa misy ny atao hoe le texte du texte zany hoe inona no message ao ambadika zany hoe le soratra le zavatra tantarainao le narration ao rehefa makaty amiko ny impact an'le izy aty amiko no lasa tenin'Andriamanitra fa tsy le soratra ny tenin'Andriamanitra. Eo ny tsy tongizako amin'ny fijeriny namako théologiana maro samihafa hoe ny christianisme religion du livre. Non, je suis pas d'accord. Alahatra amin'ny religion monothéiste hoe judaïsme, l'islam ary christianisme tsy religion du livre. Mahatonga amin'ny teny hoe tsy religion du livre ny amin'ireo olona reo tonga dia tsy adébattre zay voasoratra fa tonga dia hoe io texte dia tonga tu dois appliquer à la lettre. Zay lavinay courant misy anay aloha zany fa misy courant hafa dia tena mandray an'io à la lettre. Fa izay mandeha mitrandraka hoe inona ny afatra ao ambadika dia io tenen'ny mamy mihitsy ilay izy hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra eto moa zany miainga base de départ dia Andriamanitra dia zao Andriamanitra mampiasa ny niveau fahalalàn'ny olona, ny tokotany fahalalàn'ny olona. Aminay ny fivavahana entre guillemets ny finoana dia tsy natao ho an'ny olona intelligent loatra dans le sens hoe olona nianatra fa ny finoana dia natao ho an'ny olona rehetra ka arakaraky ny tokotany fahalalàn'le olona no ahafahan'Andriamanitra manambara tena amin'le olona intellectuel ianao, académicien ianao, universitaire ianao dia amin'izay capacité anao sy kapokanao zay koa no fomba ahafahan'Andriamanitra miteny. Zero tsara zany mpanoratra ny filazantsara na ny mpanoratra ny baiboly samy texte ao baiboly samy fa olona tsy mitovy ny background sy ny parcours zareo tsy mitovy. Ohatra zao Paul zany raha manaraka antsika ny christianisme tsy Jesosy nanorina ny christianisme ary Jesosy tsy nanorina religion, c'est déjà un point important tsara tsindriny zay. Fa raha atao ny historicité ny christianisme i Paul no azo zay ray ny fiangonana nefany zero tsara ny langagen'ny Paul raha pitahina amin'ny Petera sy sisa ambony be satria sady théologien izy rabo ex-rabo zany malalalàna Jiosy no philosophe. Donc zany efa zatra ny resaka amin'ny olona
ivelany ny finoana entre guillemets kristianina. Ny tiako atongavana dia zao ohatra hoe ny tantaran'ny Gilgamesh izay niteneninao teo sy ireo angano hafa maro samihafa dia izay ny baiboly dia recyclage justement recyclage ny zavatra izay efa fantatr'olona dia ampiasainy mpamin'ny théologiana ahafahany mirévéler an'Andriamanitra en fonction ny zay révélation an'Andriamanitra zay. Nisy langage citation aloha tsy tadidiko izay fa karoako citation fa tsy mety ananako dia hoe Dieu peut même parler à travers la bouche de Karl Marx. Tiako teneny hoe Karl Marx afantatsika tsara fa contre un christianisme sans qu'il le sache, sans qu'il soit conscient dia azon'Andriamanitra ampiasaina daholo ny zavatra rehetra. Anisan'izany zao le resaka hoe fa maninona nafoy ny zanany dia background-ny io anie dia ho fanoherana an'ilay ny croyance taty amin'ny andro mésopotamiana zay tsy maintsy manolotra ny zanaka lahy matoa ho vonoina dia io zavatra io no foanan'Andriamanitra satria non tsy humain io zavatra io ary tsy mety io dia zay ny antony nanavaozana an'izy rehefa avy eo. Donc zany tsy maintsy mirécupérer ny langage sy ny élément fampiasan'ny olona fa tsy hoe zavatra milatsaka avy any ambony ary zay tsy maha-croyance ny finoana kristiana amiko satria raha ohatra ka tonga dia zavatra tiany midina dia tsy maintsy atao dia tsy tafavoaka mihitsy tsika fa ny zavatra efa eo am-pelantananao ny zavatra zay fantatrao no ampiasainy mba ahafahany mampita afatra. Donc zany inona le message ambadika ny teny moa ianao teo hoe efa tsy ny devoly fa ny efa ratsy ty tany ty entre guillemets. Aloha ngambany raha ohatra ka alohan'ny Big Bang zay resantsika teo ny création efa nisy chaos teto avant ny fisiany aina. Donc avant même l'existence de la vie efa nisy chaos io le lazaina hoe tohu-bohu io le lazaina hoe le chaos primitif. Donc ny chaos talohan'ny fiainana ka io tsisy idirany devoly tokoa araka an'izay lazainao teo fa ny objectif an'ny soratra masina zany dia hoe ny antony créaivan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany dia mba analana ny chaos io justement. Donc on est dans un combat constamment contre le chaos. Dia zay ny antony namorona ny olombelona hiady amin'io chaos io. Zay chaos efa prédéfini ary mandraka ankehitriny nizaniza théologienne digne de ce nom mandainga angamba zay milaza hoe d'où vient le mal, l'origine du mal dia Théodicée filazana zany mialatsiny amin'ny terme technique fa tsy hitako ny andikana azy filazana hoe aiza ny source-ny mal. Le mal eto c'est pas le mal personnifié le diable, le mal c'est le chaos, le mal c'est l'absence de vie. Dia zay zany ny lecture théologique hoe ny antony misy création dia amezana conscientisation ny olombelona rehetra hoe isika dia natsoina hiady amin'io chaos io. Ino io chaos io désordre io. Raha ohatra zany vakina solomaso théologique ny création dia hoe talohan'ny nisy zavatra rehetra dia inona aloha zavatra nataon'Andriamanitra entre guillemets dia ny séparer izy natao hoe maizina sy ny mazava continent sy ny océan zany hoe mettre de l'ordre zay vao possible misy natao hoe fiainan'ny olona. Izay zany ny objectif ny Genèse tsy manazava mihitsy hoe iza i Adama iza i Kaina fa hoe ny antom-pisian'ny olona ny existence tsika. Quelle est la quête de l'existence de l'humain? C'est de combattre contre le chaos, le mal. Avy eo amin'izay iny samy manana ny réponse nitondrany azy ny any christianisme dia ny hoe io mal io anie zavatra intrinsèque ao anatintsika. Ohatra zao le teneninao teo le hoe le paoma sy ny sisa tafiditra ao anatin'le mythologie rehetrarehetra iny tafiditra ao anatin'iny fa ny zavatra mahavariana dia zao maninona tsy tonga dia niteren'Andriamanitra tonga dia entre guillemets araka ny teneny mamy teo tonga dia hino azy daholo ny olona fa lay permission an'Andriamanitra hoe tu as le choix de croire ou de refuser. Ka amiko le mal c'est pas le diable, c'est le refus, les rébellions le olona contre n'izay zavatra zay efa napetrak'Andriamanitra amin'izay dia libre ny olona amin'ny zavatra iny. Io moa le resaka le hoe ny olona nalatsaka tetỳ-tany sy ao anatina vatana gnosticisme zany sy le théorie ny amin'ny atao hoe démiurge hoe prison ny vatan'olombelona zay tsy fomba ampijeriko mihitsy satria lasa diaboliser an'le vatana ary zay ny antony christianisme dia antidote ny gnosticisme le hoe il faut libérer l'être humain de son corps. Non, zay mahatonga any mitorina ny résurrection de la chair satria tsy ny fanahy ihany no maha-olona fa c'est un tout vatana saina fanahy ka ny résurrection le dia une nouvelle création d'un nouveau corps, d'un nouvel esprit, d'une âme mitambatra. Fa ny anthropologie grika no nampisaraka hoe ratsy vatana io fa le âme sy esprit ny tsara dia hanika na ny christianisme namany sasany zay idivana amin'izao fotoana izao
mitory an'io hoe zao tontolo zao ratsy zany hoe ty cosmos ty non zay tsy miady amin'ny cosmos zay tsy fa zay miady amin'ilay hery famoretana manimba an'ilay cosmos zay tsy miady amin'ity nofo ity araka lazay sany nofo be anareo da koa création ty zava-boarin'Andriamanitra tsara io perfection ary le perfection koa nefany tsy araky ny eritreretintsika hoe tsy misy fijalinana les finitudes ça fait partie de la perfection de l'homme ny fahatanteran'ny olombelona les limités satria rehefa ny olona mieritreritra azo Andriamanitra zany hoe no limite dia tsy zakan'ny olombelona zany atao hoe no limite zany fa tsy maintsy mampiasa abus foana atsika fiarahamonina rehefa ny olona manana fahefana kely dia mivadika biby ozy ny fitenenana dia zay no lecture théologique ko ny amin'izay lafin'izay fa tsy s'étendre lavabe miditra kely amin'izay aho hoe Parce aloha anontany kely itoizako kely zay resak'izay satria ianao zany le misy mihitsy zay le hoe ao anaty soratra masinao misy hoe andehantsika morona olona tahaka ny endritsika Andriamanitra dia fitiavana ny zavatra tsapa nefany arakaraky ny misy zavatra mifanohitra ny asany tonga dia le côté pratique amin'ny fiainan'ilay olona hoe mivavaka no tiako anontaniana pasitera satria matetika le olona zany diso fanantenana na koa hoe zay koa no mahatonga ny olona tsy mino hiteny hoe aiza le Andriamanitra reo amin'izao circonstance mitranga zao mety eo amin'ny salama ao misy miteny hoe olona eo akavananao arivo faty eo akavianao matin'ny arety mandringana ohatrakoatran'izay le contexte zany ianao tsisy loza anjoanao kanefa raha isika zao ohatra tamin'ny andron'ny Covid reny maty daholo ihany na mivavaka na tsy mivavaka na tsisy hoe zay nefa ny fitentsika kristianina hoe miavaka tsika kristianina zany dia eo zany le hoe Andriamanitra fitiavana aiza ho aiza le inona moa tsisy teo le hoe fiarovan'le Andriamanitra n'le olony le izy le hoe fitiavana le mampiavaka an'le kristianina tonga dia valiko aloha zay alohan'ny réagissement dia tsotra ny amaliko azy tahaka antsika ray aman-dreny mananjanaka na tianao tohinina na tohinina io zanakao naterako io ary tena miezaka tsika niaro azy amin'ny loza rehetrarehetra fiainana dia tsika rehetra reo samy conscient daholo ary samy miara-manaiky fa tsy afaka ny éviter ny loza sy ny problème anjoan'io zanatsika io ninninona protection azo ataotsika parfois ohatra nentina éducation anao fa arak'izay tena ozany hoe fa inona moa ny échec nataoko tamin'ny éducation reto zanako reto no nisy lesoka dia lasa tapadina ratsaka ao anatina autoculpabilité marina fa tsy azo oarina loatra amin'izay fa miaingako amin'izy dia zay ny hoe le hoe fitiavan'Andriamanitra ohatra no tena hoe salamo teo tiako mbola miverina amin'ilay méthodologie na vaky teny soratra masina ny salamo hoe boky poétique tsy mitovy valeur mihitsy amin'ny atao hoe boky misy oracle le hoe tiany hoy Jehova hoe hoy ny tompo hoe fa salamo zany aingam-panahy inspiration na poète qui dit poète dia souhait sy tsy tena nofinofo fa faniriana sy etaeta ny salamo ny fampiasako ny salamo zao za personnellement rehefa ao anatina période de crise identitaire na crise spirituelle raha zay ny langage na fampiasako azy dia tsy mahavita mivavaka ntsony fampiasaiko ny salamo misolo tena mba afahako miexprimer les douleurs aty anatika donc zany raha ohatra ka ny salamo noentin'ny olona nazavana hoe dia ay zany ao salamo teny hoe hijery fotsiny anao fa sy mazava be ngamba zay le hoe ny salamo inony zay zany anany fomba famakiko an'io salamo io fa tsy misy teny tao na tenin'Andriamanitra hoe tena tsisy loza anjoanao ary tsisy aretina zay azo anao satria izay no lasa mahatonga ny théologie de la prospérité amin'izao fotoana zao hoe raha olona tena mivavaka marina dia tsy tokony harary raha olona tena mivavaka marina dia tsy tokony ho faty la preuve mahatonga misy ny histoire de Job tantarany Job dia misoratana hikasena mihitsy an'izay karazana croyance populaire zay ny raha croyance populaire fa nampidirina ho ao anatina hoe finoana hoe rehefa ny olona anankiray tsy nanao ratsy dia tokony misosa ho azy ny fiainany raha mamaky ny filazantsara nareo dia Jesosy nanotra an'izany izy nanotany dia ty fa sany ray aman-dreny noteraka jamby izy satria tsika mitady foana un coupable hoe avy aiza le izy rehefa tsy ny olona no manao l'izy dia Andriamanitra fa c'est des choses qui arrivent tonga ao anatin'ny fiainana zay tsy voatery misy raison hoe avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny olona eo mbola misy théorie be deabe koa ny amin'ny resaka hasard ty sy ny resaka déterminisme lava be raha ohatra ka hidirana lalina fa ny
ny antony anoratana ny bokonjoba dia ikasena an'izay mihitsy hoe tsy marina ny filazana hoe rehefa bavaka ny olona anankiray dia éviter aminy ny problème voateneniny mamy teo hoe eto amin'ity tany ity tsika tany ity tsy handranomaso ny atombohany tsy ho resantsika tsony resaka péché originel sisisa donc tsy afaka ny hiavaka amin'ny olona rehetra ianao na za pasteur zao anatin'ny tsy fahasalamana ohatra misy zavatra manjo misy succession na loza entre guillemets monsieur Wankio vao nanaovako fandarina vaingana atao pety zany le hoe ny malédiction misy olona manao le malédiction familiale dia raisiny olona croyance hoe misy Dieu ngamba en quelque part tezitra amin'ilay mianakavy matoa misy série na échec eo amin'ny fianakaviana non misy cause à effet mazava tsara ny puiran'ireny fa ny olona moa rehefa ao anatina ignorance sy refus ny karoka ny atombohan'le izy dia tsy maintsy atodika any amin'Andriamanitra ary eo indrindra no problème hoe c'est trop facile de mettre ça sur le dos de Dieu. Mora kely zany mametraka ny hoe fahaizary Andriamanitra nefa izy nampanantena hoe non ny Andriamanitro tsy diko tsara fa tsy tena ny Andriamanitra am'izay izy subjectif tsara dia mametraka tsara ny part de responsabilité tsy misy zavatra efa voasoratra zany za tsy mino destin aloha za personnellement tsy mino lahatra satria za antidéterminisme fa za de nomena zay liberté zay hanoratra ny tantara miaraka aminy eto amin'ity tany ity ary hiady amin'ny chaos c'est un combat tous les jours ahoana ny alana amin'ny injustice ahoana ny alana amin'ny fahoriana ahoana ny alana amin'ny dia azon'Andriamanitra ampiasaina tsy hoe azony fampiasaina ny scientifique ohatra manao recherche ny anti-cancer sy zay ny amiko ny finoako sy ny principako manoloana zay zavatra zay ohatrany tehiteny mamy toy izy ary teteny be afaka miteny oui hatreto aloha zany ohatrany mahita hoe ohatrany version ako ohatrany hoe mamy mivavaka zany ihany Jean-Luc manana raisonnement be ianao fa hatreto aloha zany mbola tsy voavaly tsara aloha le izy ozy izy ianao hoe tsy natao hoan'ny olona intelligent eny sady natao hoan'ny olona intelligent misy version zany hoan'ny olona intelligent dia misy version hoan'ny olona azo lazaina hoe hoan'ny olona rehetra hoan'ny olona rehetra dia fanontaniana zany hoe tsy maintsy angano mihitsy ve satria la épopée de Gilgamesh tena angano tena fatifatiny angano le izy tena tsisy ilaivana azy le izy dia eo koa lasa ny saiko hoe famaninona ny kristianina no miteny hoe zay miaraka aminy ihany zany ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany aminy raha tsy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany azy zany hoe tsy maintsy kristianina zany ianao misy possibilité zany ohatra hoe tany amin'ny tanànany amérindien nisy tantara ohatr'izay koa ve tany amin'ny indien raha jerena ange le bible ange dia tsy zava-baovao be le izy raha jerena le tantara tena tsy hitako le mazava-baovao be le izy fa fanao copie teny ohatra hoe tsy tadidiko na Vishnu izy zay na iza le amin'ny mythologie indienne né d'une vierge koa izy vierge no miteraka anazy tsy maro copie daholo dia tsy maintsy natao angano ve fa tsy mba afaka ve hoe namorona hoe tantara tena marina fotsiny dia zay dia lasa misangojy amin'izay zany le sain'le olona rehefa avy eo ahoana ny interprété normal be le kristianina misy manaraka ny bokiny an'le baiboly dia misy mandalina be ohatranao normal be tsy atao mazava le izy hita be zany le manipulation ao anatin'le baiboly fa tena manipulation le izy dia le izy koa tsy atao mazava tsara dia afaka ahodina zay tianao anodonana dia zay mahatonga le pastera sandoka mpaminany sandoka aty Madagasikara mitoritory zay tiano tenenina dia lazainy fa mpaminany izy ao Afrika ao betsaka dia Afrika ny alany raha tsy avitra any akory firenena no farak'izay mahantra tonga aty izy milaza fa hanavitra antsika rehefa mody izy mibata volamena dia manaraka ozy izy ianao hoe tao anaty chaos le chaos le chaos lazaina tamin'izany ange tonga dia vida tsisy ninnininy rehefa tsisy ianao tsy afaka misentir douleur na fahasambarana dia tiako tsindriana kely hoe le péché originel
ohatrany amiko le izy ohatrany hoe tena zavatra ratsy le izy. Le péché originel hoe nihinana paoma zany le izy aloha zany mety misy sensany hafa fa tsy voatery hoe paoma. Nihinana paoma zany de nanota zany izy mivady zany tamin'izay Adamasia. De rehefa nanota izy de ny zanany koa zany lasa voaray ho mpanota hatraty amiko zany. Za ianao nareo zany raha fijerina mpivavaka de mpanota nanao an'izay ota zay. Nefa raha hoe tena olona mandinika, raha tena hoe bon Dieu izy tsy tokony ho rancunier ohatr'izay izy satria fa manina ny heloko ny rainy no heloko ny zanany. Eo zany asivo précision kely le fanazavana an'le zavatra fa ohatrany mbola tsy maharesy lahatra le izy. Ya, d'accord. Iverana kely resaka hoe kaoto le hoe tsy misy ninina justement satria ianao ihany nanome an'ilay valiteny hoe tsy misy ninina le vide, l'inexistence. Or ny anarany hoe Yahweh na hoe Yahweh dia l'être, l'existence par excellence, l'être d'existence zany hoe ny mampisy ny tsy misy zay masy le création. Donc zany satria mampisy ny tsy misy izy satria il est l'être. Donc zany antidote na mifanohitra amin'ilay vide, le chaos, ni besoin mino an'Andriamanitra entre guillemets dia c'est contre l'inexistence si philosophiquement parlant na amin'ny fiainana andavanandro hoe mampisy sens ny fiainan'ny olona hoe inona ny dikan'ny fiainanao sa ianao olona velombelom-poana fotsiny eto amin'ity tany ity toy ny biby rehetrarehetra. Le resaka hoe tsy maintsy mandalo tsy maintsy lasa kristiana non tsy zay le izy zay langage ny olona amina resaka propagande de foi hoe tsy maintsy mandalo kristiana vao makany an-damba tsy misy hoe zay mandalo kristiana fa Kristy ho anay manokana kosa Kristy no lalana tokana ny antony tsy hoe tsy maintsy mandalo ao aminy fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe iza ny olona mahafantatra feno momba ny Andriamanitra ankoatran'ny la révélation de l'extérieur fa tsy possible intsony révélation avy ety anatin'ny olona no afaka ahalala an'Andriamanitra satria araka izay tentsika zay hoe l'être principiel izy no source ny zavatra rehetrarehetra isika efa conséquence isika efa création donc tsy maintsy ao amin'ny miditra thématique amin'ny resaka trinitaire moa amin'izay fotoana zay hoe les logos izay tao amin'Andriamanitra ihany no afaka mirévéler azy fa tsy avy ety amintsika les révélations naturelles mantsy hoe araka ny teninao hoe afaka miezaka le olona mandinika ny alignement ny planète mandinika dia tsy possible ahafantarana ho an'Andriamanitra feno mihitsy zany satria avy ety ambany fa tsy maintsy révélation avy any ambony iny question na resaka finoana iny ny hoe les péchés originels eto iombonako aminao le péché originel dia voambolana no filohan'ny Saint Augustin zay amitsika amin'ny teny zao efa remise en question par plusieurs théologiens maromaro no mandinika an'izy hoe tsy péché héréditaire ny dikany hoe péché originel zany hoe fahotana fototra fa tsy fahotana nolovana donc tsy maty le tenao ary miteny misoratra masina mihitsy raha miteny any amin'ny Jérémie hoe tsy hitentsony anareo hoe ny ray ny mihinana voaloboka dia ny zanany mandilo nify Andriamanitra eny ara ny teny an'izay satria ny olona no ny accusé an'Andriamanitra hoe zay zany paye facture nataony dada sy mama sy dadabe sy bebe non karazana fomba fanipazana andraikitra ihany zany fa le péché originel dia ny tsirairay hoe aiza no bascule amin'ny atao hoe péché ny olona anankiray rehefa se rebeller entre guillemets na manohitra an'le lin principiel izay no atao hoe péché originel fa tsy hoe le péché nilovana tamin'ny dada sy mama io nefany any amin'ny catéchisme zay nampitana tamin'ny fivavahana maro samihafa lasa zay péché originel égal fahotan'ny Adama dia nilovany ny zanany dia nilovainy ny sisika dia lasa ohatran'ny hoe hiara-ny injustice n'Andriamanitra zany no zay zavatra donc ny tsirairay dia responsable natrehan'Andriamanitra fa tsy no nataony Adama sy Eva no mahampanota azy zay zany amin'ny précision kely amin'ny resaka hoe péché originel iny Ja, avy efa ambonjy ny fitenenana fa eo amin'le resaka ay fanontaniana zany tiako apetraka aminareo
rahalahy indray a hoe le fiainana ao aorianan'ny fahafatesana ho an'ny mamy en tant que scientifique ave aloha mino ny fisian'le hoe fanahy ny ahoana ozy izy ny science ny impossibilité-any hoe misy ve l'existence après la mort. Fantaninao hoe mino le izy tsy resaka finoana zany le science eny fa ezahako valiana ihany ohatrany ahoana ny existence après la mort amin'ny science itsika kely le fantaniko teo hoe ny scientifique ave afaka mana-proof zany hoe ainao zay zany manokana en tant que scientifique mino ny fisian'ny fanahy hoe misy zany le fanahy eo amin'ny olombelona sa hoe ny conscience humaine ohatra ve zany afaka azavaina amina zavatra hoe neurobiologie fotsiny de manarak'izay hoe ahoana ozy izy ny fantainako roa samihafa zany reo hoe manarak'izay ahoana ozy izy ny science amin'ny mety ho fisian'ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana. Oui, ok. Ny amin'ny resaka science aloha zany ny resaka fanahy aloha dia tsy misy zany. Io koa anisan'ny tsy haiko hoe orgueil sa inona atsika olombelona, itsika te hiavaka amin'ny zavatra misy rehetrarehetra. Fa maninona zany raha hoe tena Andriamanitra namorona zao rehetrarehetra zao dia isika rery zany no nasiny an'le fanahy. Fa ny tena marina isika no dotena intelligence satria ny évoluer amina monde anankiray mila intelligence dia niakatra tsikelikely ny intelligence atsika dia zao tsika miseho milaibe mamorona religion dia miteny hoe misy le fanahy fa amiko aloha zany tsy misy le fanahy. Antaninao hoe mino matotoa ve ianao tsy mino an'izay ty trano izay hitanareo eto ty dia tsahovon'ny olona misy matotoa fa tato tsy nahita ninona mihitsy na kely vonitra tato dia ozy izy ny olona hoe misy matotoa dia aminahy zany tsy misy le izy fa ianao le fait hoe ny olombelona manana pensée afaka mirezoner afaka miresaka afaka mise communiquer dia zay illusion zay no tsy hoe illusion moa zany zay fait zay no lasa nieritreretan'ny olona taloha hoe misy le fanahy. Dia ozy izy ianao ohatrany ahoana le vie après la mort. Amiko manokana aloha tiako be raha misy le vie après la mort satria araka le resahako teo za olona mpanabe tena mifandray be amin'olona. Misy ny olona tena tsy nahita ny fahasambarana mihitsy tamin'ny fiainany sady sahirana no voan'ny cancer dia maty tsisy zavatra mba tsara mihitsy zany tamin'ny fiainana. Ka mahafinaritra anazy zany raha misy le vie après la mort, raha misy le fanahy hoe mba manana chance hafa zany, mba manana corps hafa indray le ohatra hoe nalemy izy tamin'le ancien corps dia mba manana vatana hafa izy zay le tenenin'ny Jean-Luc résurrection mba manana vatana hafa izy matanjaka mba manana ny anjara fahasambarana izy. Fa saingy miprofo amin'izay aloha nizaniza na meprofo ohatrin'iny nareo tsy manana profo akory ary nizanizana nareo mianadahy na za hoe misy le fanahy. Dia ankoatr'izay le fijery scientifique ohatrany ahoana le vie après la mort io raha mianatsika tamin'ny classe de première na classe de seconde ny zavatra mandrafitra atsika dia atome. Reo atome reo no tambatambatra manome molécule dia manome cellule. Reo atome atsika reo dia efa vieux de 13 milliards d'années na 10 milliards d'années atome efa antitra reo. Dia reo no namorona atsika olombelona. Dia ozy izy nareo ohatrany ahoana zany rehefa miteraka misy facteur externe le izy, misy sakafo, misy zavatra ao amin'ny vatana dia reny atome reny indray ny amoronana olona hafa rehefa avy eo. Ohatr'izay zany le izy. Dia rehefa maty tsika le atome reo tsisy maty fa le vatantsika misaraka fotsiny le atome misaraka mety hoe hivoyager amin'ny univers le izy, mety haniditsidiny eny le izy possible amelona
olona hafa indray, hamorona olona hafa indray a, mety hoe hamorona valala, mety hoe hamorona omby, mety hoe hamorona zavatra hafa. En fait zany a, le fahitana an'le univers zany ohatran'ny cycle éternel zany, zany hoe tsika zany a créé à partir an'le univers zany tsika, tsy misy zavatra very zany fa mamorona zavatra hafa indray izy rehefa eo. Zay ny hevitro maha-scientifique anahy raha tiana ho fantatra zany. Dia amin'ny Ya, merci, tsara be le fanontaniana. Eo no mampisaraka ny lalana. Fa te ahindrana ny teny Platon satria ny teny mamy teo hoe tsika miseho amin'ilay be mamorona, satria intelligent io raha dia mamorona zavatra. Dia raisiko amin'izay teny hoe intelligence mamorona connaissance. Platon niteny tao amin'ilay bokiny hoe le livre de la République zay hoe misy échelle ny connaissance. Connaissance mantsy réduitsika foana amina resaka preuve scientifique et mathématique. Non, ny connaissance tsy ferana amina zavatra ohatr'izany satria ny connaissance ozy Platon dia misy échelle anankitelo, ao ny paraître dia ao ny être géométrique, oui, fa ao koa ny au-delà, zay le métaphysique. Le métaphysique, raha tsorona ny métaphysique, tsy tralalina tsika, c'est après la physique, qu'est-ce qui se passe? Ny teny mamy hoe tsy misy zany âme zany position zay amin'ny maha-scientifique azy fa hoe mila manome proof nareo raha ohatra ka te hana proof hoe tena misy zany. Efa misy amin'izao tsika teny zao scientifique be dia be nano tsy idiran'ny finoana mihitsy zany ny récolté ny témoignage ny olona nanao NDE, zany hoe le NDE na ENI, expérience de mort imminente, sy ny NDE na le near death emergency, zany hoe reo olona reo zay miaina tao anatina période tsy fantatra eo mihitsy fa izy ray zany anatina dimension en dehors du temps et l'espace. Tsika mantsy les connaissances tsika ao anatina dimension spatiale sy dimension na temps. Donc zany mode de pensée tsika efa ao anatina mode de pensée linéaire, zany hoe hatreto ka hatreto. Donc ny raisonnement tsika tsy mihoatra an'io, quelle que soit notre intelligence. Dia raha neno anamy teo zany dia donc zany marina, mety ho marina ihany ve zany raisonnement ny bouddhiste sa izy izy momba ny réincarnation hoe satria ny atao mandeha dia mety afaka misy cycle, koa manaiky hoe misy le cycle de vie, mais pas au point hoe nanay ny résurrection. Dia c'est pas tsy hoe teo ihany no amboamboarina lasa mivadika tsy fantatra hoe mivadika akoho, mivadika valala sy sisa fa nouvelle création. Pourquoi mino les nouvelles créations zay ao anatin'ny résurrection? Dia satria ny résurrection sy mivatanao passionné pour ny fo ohatran'ny finoany kristianina sasany, fa nouvelle création satria na ny fiainana teto ambony tany dia miainga tamina nouvelle création. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu de créer une autre créature après cette histoire de l'être humain eto ambony tany? Déjà scientifiquement parlant, ny système atsika, système solaire araka ny teny mamy teo kely anankiray sisy dikany antsika manoloana ny galaxie sy ny métaverse sy ny sisa be dia be. Za manokana zao antaniniko any catéchumène hoe possible ve misy vie hafa akolitra ny fiainantsika eto? Inona manaka an'Andriamanitra? Satria mino an'Andriamanitra manana hoe misy vie hafa. Par raisonnement, par déduction, par ricochet, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y a une nouvelle vie tahaka an'ilay ny atombohan'ny fiainan'olombelona teto an-tany? Satria samy manaiky tsika na ny théologiana na ny scientifique fa nisy début ny fiainana teto. Ok, fa aveo tsika samy teny hoe nanareo hasard na tonga le fiainana. Hasard mbola azo azavaina koa ny fruit du hasard, na dia teny Einstein hoe le hasard c'est Dieu qui se promène incognito ou Dieu ne joue pas au dé. Fa tsy miditrany ok ary tsy maninona fa inona ny manakana tsy isina création vaovao izay lazaina hoe résurrection, ny terme kristiana ilazana azy, satria possible nisy vie vaovao tamitsika ny atombohany ty fiainana ty. Donc zany tout est possible aminay zany zay zavatra amin'izay lafiny ray zay. Fa za kosa aloha tsy ao anatin'le hoe cyclique iny dia ny fiainako ty ihany no manome fiainana hafa vaovao ndray. Non, tsy vaovao ary zay raha tena marina fa ny tota ihany no avadibady koa zay fitenenana fa ny ary personnellement dia c'est une nouvelle vie. Sao dia mbola misy fanontaniana tianareo rahalahy fametrahana mialohan'ny idirantsika amin'ny fanontaniana famaranantsika. Le izy
fanontaniana ve moa zany tsy misy. Nga efa hifarana mbola izy? Non, efa kaikaiky. tsika rehefa hiditra amina thème anankiray mantsy dia eo amin'ny 20 minutes Zay, donc tafiditra thème iray na efa ozy izy ianao hoe Platon misy hoe monde temporel, intemporel, anisan'ny tena manahirana amintsika koa zay. Ianao ve zany mahasamy laza fa tsy ao anatin'ilay temporel ianao, fa zahay zany ao anatin'ilay monde linéaire, dia ianao zany tsy ao anatin'ilay linéaire zany. Fahalalana vaiza zany nahitanao an'izay, aiza mipofonao amin'izay zavatra izay, sa heritreritra fotsiny izy satria hatreto mantsy mbola heritreritra fotsiny daholo. Dia ozy izy ianao hoe expérience de mort imminente, oui, nanaraka an'ireny article na expérience de mort imminente reny mihitsy a. Fa ny zavatra misy a, efa confirmena médecin be lehibe sy professeur, dia rehefa alohan'ny ho faty ianao a, dia le vatanao iny a mandefa endorphine, hormone du bonheur, fenony be lehibe ao anaty lohanao ao. Dia zay zavatra tena ao anaty subconscient anao, ohatra hoe kristianina ianao a, dia zay zavatra tena ao a, ataony hoe mahita an'i Jesosy ianao, mba misy fahasambarana zany henonao alohan'ny ianao ho faty. Zay zany no tena betsaka ao anatin'ireny. Mbola mandeha moa zao ny recherche, tsy afaka tonga dia hiteny zany hoe tsy misy le fanahy zany, aloha zany tsy hiteny an'izay fa mbola mandeha le recherche fa zay aloha zany zavatra hita, le hormone du bonheur alefa ny ati-dohanao ao anatin'io ati-dohanao io no mahatonga an'izay. Dia zay le mampametra-panontaniana hoe Oui, amaliko an'izay ka fa direct tao mba tsy ho adiniko le izy a. Za tsy d'accord amin'izay le hoe zay hoe le zavatra anaty subconscient anao no reproduit zay, fa mety misy recherche natao scientifique, fa misy olona zao olona fantatro tsy hanona anaran'olo to tena tsy kristianina mihitsy izy, donc tsy ao anatiny izy nefany a miaina le zavatra zay teneniko contraire izy. Normalement zany izy tokony raha zay le science raisonnement scientifique zay, tokony le zavatra ao anatin'le tontolony sy le zavatra iainany no reproduit fa nefany a tout à fait l'opposé, dia tsy tena hoe zay miorina amin'izay ny théologie miteny manao teo hoe anao ve ao anatina monde linéaire, tsy ao anatin'le monde linéaire fa amina monde anankiroa. Oui, je peux le dire clairement, sady linéaire en tant que mbola manana vatana, fa nozy le dimension le hoe imago dei, l'image de Dieu zay ao anatin'ny finoana namorona an'Andriamanitra ny olombelona zay no dimension misy fiteny terme tsy haiko plaza zany hoe philosophique ve sa théologique hoe ao anatina aion anankiroa ny olona, sady miaina n'le temps présent misy azy amin'izao fotoana zao izy, no koa izy efa ao anatin'izay dimension misy an'Andriamanitra zay dimension révélatrice ka falazantsika zany révélation an'Andriamanitra zay miditra aminy, tsy zany mandeha any fa Andriamanitra miditra ao anaty fiainan'ny olona. Aminay Jesosy dia zay le hoe Dieu avec nous, on vit pas seul dans ce monde, satria io koa moa tsy le verina scientifique hoe izy reriny eto a tsy reritsika eto fa na scientifique atao miarany hoe misy univers hafa zay tsy fantatro ny fisiny sy any ambadika any. Donc oui, misy dimension extratemporelle izay tsy voatery ho provena scientifique, satria ao ny preuve scientifique zay aroso rehetrarehetra dia limité ao anatina temporalité, misy an'Andriamanitra dia ao anatin'ny extratemporalité. Zay ny antony. Hatreto aloha zany mbola tsy mahafa-po le izy hoe extratemporalité ahoana ny nahalalànareo zay zavatra zay tsy ny imagination anareo fotsiny ve no mandehandeha be loatra. Misy olona anankiray hoe manao méditation, manao voyage astral etc, tena mitenen'io mihitsy izy hoe nareo mbola ao anatin'le temporel. Voalohany indrindra aloha zany lasa débat lava be hoe est-ce que le temps existe, débat lava be zay fa saritana ny saina fotsiny. Dia hoe ozy izy tamin'izay hoe nareo anaty monde temporel zay olona efa éveillé dia nandramako ny testena kely fotsiny izy hoe tonga avy ianao ety ampandrana amin'ny andro amin'ny valo efa matory avy zany, tantarao daholo zay zavatra ataonay ao raha tena manao voyage astral marina ianao. Hatreto aloha zany tsy afa-po amin'le resaka, fa bon afaka pasena le izy raha ohatra hoe mbola misy resaka hafa tsy tovizana amin'ny olona manao voyage astral sy extratemporalité, tsy hoe zay no manana dimension extratemporalité fa ny ao anatin'ny monde misy temporel fa misy intervention na monde extratemporel afaka miditra ao anatin'ilay tontolo ary zay voalaza ao anatin'ny soratra masina ny hoe
inona ny manakana ny hoe ny avy any ivelany tsy afaka miditra ato anatiny fa tsy hoe zany mandeha any ivelany izay no zavatra nyresahako teo fa tsy ohatranazy mpanao voyage astral matsy hoe le olona mana capacité hanao voyage astral tsy miditra anatin'izay satria zay saka ésotérisme zany aminay ka le soratra masina misy ny eto no toeriko zay oui ia eny ary amaraparanazy tsika dia ny tiako hidirana farany hoe eo amin'ny resaka zava-misy eto ao Madagasikara zany amin'izao mirongatra be ny fivavahana kristianina kanefany vao maika ame mahantra Madagasikara ny fanontaniana apetrako amin'ny pastera hoe manao ahoana ny fidirinao voalohany tonga dia alefako misesy le izy manao ahoana ny fidirinao ny kristianisma ao Madagasikara faharoa inona ny asany tokony ho andraikitry ny mpivavaka ao amin'ny firenena amin'izao zava-mitranga rehetrarehetra izao inona no tokony ho andraikitra satria misy andraikitra tsy voaray amiko matoa tsy izao zavatra mitranga manaraka izany fahatelo ny finoana kristiana ve afaka mandrafitra ny etika sy ny valeur humaine araka ny parenthèse tsara le farandeo le fantana raha hoe ny asan'ny fivavahana kristiana ve zany tokony avita andrafitra ny etika sy ny valeur humaine tokony ampipetraka an'izay satria izay ny hoe tsy ampy ao amin'ny firenena. D'accord, merci. Ity tsy vao zao moa zany fa noho ny fanontanianao dia mamerina efa nisy fotoana nanaovana famelabelarina atao amin'ny page RGL sy nitety faritra maro be tany Madagasikara izay nilazako hoe miditra ao anatin'ny ère post-christianisme tsika zao. Preuve zao taloha zao tsy possible nanao zao taloha satria za mahita hoe tonga ao anatin'ilay phase natao hoe déchristianisation tsika. Io déchristianisation io nefany amiko tsy resaka échec ny christianisme, tsy resaka hoe fahafatesan'ny christianisme fa pour moi justement fandraiko ilay fanontanianao dia avantage le satria lasa lay religiosité no voarainy malagasy ka teniko foana zay tsy ekeny ireo collègue maro be io ny religiosité no voarainy malagasy fa tsy le finoana kristianina samy hafa amiko ireo la foi chrétienne ao anatin'ny atao hoe vie personnelle anao sy ny épanouissement le olona fa ny religiosité dia resaka institution apetraky na institution anankiray midicté loi hoe reto ny tokony atao reto ny tsy azo atao dia lasa manompo institution no natao dia zay ny hitako mahatonga ny tsy tena source ny fahantrana fa source ny manque de responsabilité ao Madagasikara ny amin'ny fivavahana satria lasa ny cassé monde anankiroa hoe reto zany monde spirituel nefa spirituel fa monde religieux dia marinao dia io le any an'iny le namantsika anankiray any Suisse iny hoe vavaka mamonjy zaika be fikamanam-behivavy STK dia hoe tsika samitsika or nefany tokony mila miala n'le rindrina efatra justement dia amiko tena ilaina mihitsy le déchristianisation hanerena n'ilay kristianina hiverina ny ivon'ny fiarahamonina satria izay mihitsy nan'izao sosy zay le hoe tsy hanala azy atao amin'izao tontolo zao sy fa nio hoe ofivoany donc azo atao tsara mihitsy ny miaina ny foi chrétienne dans un monde déchristianisé mba ahafahana ohatrany karazana manao tache d'huile zany dia io zany hoe inona ny etika azo raisina ao anatin'ny atao hoe fiarahamonina tsika tsy hamorona zavatra vao fa ohatra fotsiny zao tamin'ny réforme tany Suisse niaraka tamin'ny Jean Calvin dia i Calvin réformateur théologien izy nefa ny réforme zay nataon'ny Calvin niteraka fampandrosoana betsaka tany Suisse rehefa izy no natsona hanao karazana majorat na magistrat de la ville de Genève mandraky ty ny androany na dia tsy kristian reo ny zavatra mahavariana tsy officiellement christiane dans le sens religieux tsony Suisse fa hitanao misy le héritage ny réforme ny Calvin zay amiko ny réussir izy mety hoe déchristianisé ny Suisse fa ny tombotsoa ny voka-tsoa ny raisiny tavy amin'ny réforme nataon'ny Calvin nampandroso an'ilay faritra ohatra zao ny réforme ataon'ny Luther 500 ans tany Allemagne marina fa nisy réforme théologique ny atomboany fa ny réforme théologique dia misy impact amin'ny éthique satria
rehefa tsy nabadona ntsony ny olona nandovola tamin'ny taxa sy ny sisa dia afaka nampandroso an'ilay commune satria nisy taxa communale tao Allemagne no ponctionné ny autorité religieuse tamin'izany fotoana izany niteraka appauvrissement an'ilay fiarahamonina. Donc amiko zany libérateur mihitsy ara ny message chrétien satria mahatonga an'ilay olona afaka hivelatra amin'ny fiainany ka ijoira ny fiainany amin'ny andavanandro. Amiko zany ny problème à Madagascar dia zao hoe io religiosité io no voaraitsika fa tsy le foi chrétienne. Donc fijeriko dia ny hoe ahoana ny ahafahana conscientiser ny namana hoe manahoana ny iverenantsika ny fiarahamonina fa tsy hanao monde en parallèle hoe tia ny monde ny mpivavaka dia tia ny monde ny citoyen tsy mifanome zany fa tena miaraka tsara zay foana moa ny slogan eto en page hoe miazona ny gazety amin'ny tanàna anankiray dia ny baiboly amin'ny tanàna anankiray dia misy interaction reo lecture anay ny fiarahamonina ny enga avy ato amin'ny soratra masina ary ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina koa manampy anay hijery hoe inona zany no zavatra trandrahana ato amin'ny soratra masina hanatsarana ny fiainana fiarahamonina. Donc tena azo atao tsara mihitsy zay zavatra zay. Pourquoi ny réussir an'izay ny tany Suisse, pourquoi ny réussir an'izay tany Allemagne, fa manino tsika tsy ny réussir an'izay. Donc amiko verina amin'ilay teniko tamamy tamin'ny voalohany hoe ilay méthodologie na ilay fomba nampitana an'ilay afatry ny baiboly no mivaona fa tsy ilay afatry ny baiboly no diso. Zay ny any no conclusion ako. Eny ary dia mamindray mametraka conclusion raha misy zavatra tianao tenenina farany. Ataoko angamba mbola tsy dia farany loatra fa mbola somary ametraka fanontaniana ihany koa. Momba le hevitra mihitsy aloha efa mivoana mihitsy le fivavahana eto Madagasikara. Tena problème le izy zany le olona reo sady trafiquant izy manararaotra le falemen'le malagasy. Dia zay mihitsy ary natonga ana ao amin'le pageko miezaka zany mizara zavatra logika dia asiko explication foana le izy. Fa le olona zany tsy tena nijery hoe ohatry ny ahoana marina le mamy inona ny anaovana an'le izy. Misy ny sasany manao insulte fa ny anazy zany zay be dia be ny olona efa niova fiainana nijery le zavatra nizaraiko tao miezaka mitady fanazavana logika foana dia zay ny hitako hoe fomba fanafahana an'le olona mbola mafy aloha zany niezaka. Dia ohatray koa niezaka ataony Jean-Luc dia raina manokana tsara le izy misy le sady vazivazy iny hoe endrasony ny ondriko fa endrasony ny ondriko izy izy Andriamanitra izy izy Jesosy fa aza hoe volosana ny ondriko misy an'izay. Dia tsara zany anisany efa dingana lehibe zany so zavatra ataontsika izao. Problème mantsy ny fiarahamonina eny dia ny kristianina za mananamana musulman tsy tia mitsaratsara olona zany ry zareo tsy hoe matahotra musulman akory fa tsy kristianina mihitsy ataoko hoe tsika satria za voataiza tao anatina fivavahana kristianina. Dia tsika kristianina mihitsy tia miinsulte olona eo rehefa misy olona tsy mifanaraka amin'le zavatra resahanao ny zavatra. Za zao miteny resaka science za jamais nanao fiantsiana hoe Dieu tsy n'existe tao anatin'io pageko io. Fa zavatra nataoko tao dia nizara publication zay hoe misy planète en diamant quelque part any 200 années-lumière miara amin'ny tanitsika. Fa insulte nataon'ny mivavaka anahy tena ozina sy ny sisa mbola hivavaka ianao nefa le resaka tsisy idirana. Le kristianina mihitsy zany mila ovaina ny toetrany. Dia anisany efa tsara be zany zao zavatra ataontsika izao. Kristianina zany ianao raha mifahalalako azy Jean-Luc angamba ny tena mahay an'izay fa raha mifahalalako azy tsy tokony hitsaratsara olona ianao fa avelao le soi-disant Andriamanitra hitsara an'ilay olona. Misy zao tonga dia miteny anahy hoe Belzebub ohatr'izany tsy tokony toetra nampivavaka mihitsy zany zay zavatra zay. Ny mpivavaka aty Madagasikara monsieur permettre be ny tatatata eny ananiny eny eny an-dalana eny hoe misy Andriamanitra ohatr'izao. Tsisy miteny zareo tsisy raisin'olona mpitiavana tsara nefa ianao rehefa maneho ny hevitra ao kely fotsiny dia diabolisena be
dia zay zavatra tena anisany ovaina sady tena ady mafy ho antsika rehetra mihitsy moa zany, na ho an'ny Jean-Luc na Vonjy na ady mafy mihitsy zay fanaovana toe-tsaina zay. Vao an'keo zao nisy olona maty anaka, olona efa maty anaka mbola latsa no nataon'le olona, nefa le olona milaza ny tenany fa kristianina. Eo zany le tena problème. Dia anisan'ny tena antony niaviteko any Jean-Luc hanao débat moa zany zay mbola tsy mazava amiko fa mangataka kely Vonjy mena 10 minutes kely Jean-Luc na ohatr'izay. Dia zao ao anatin'ny testamenta taloha mantsy ohatran'ny Dieu cruel be no teneniny ao, no azavainy ao. Tena hoe masika zany le Andriamanitra manasazy misy Sodoma sy Gomorra dia fasa météorite sy ny sisa. Zay zany ny ao anatiny io. Nefa mipoitra tampoka i Jésus. Zay mantsy le sujet atsika. Tonga amin'izay Jésus dia naneho hevitra tamin'izay, tamin'ny publication any Jean-Luc hoe ny nama io Jésus io no admireko anatin'ny Baiboly satria tsy milaza anazy Dieu fa izy nasa, tena nasa izy nanova fisainana. Zany hoe le barbarianina be tany aloha hoe milaza hoe mpanompo an'Andriamanitra nefa tena inhumain be ireo sainkianina ireo. Omeko ohatra hoe nisy olona narary zao tao amin'ny Baiboly tao dia rehefa narary amin'ny sabata dia nirarana izy tsy hitsabo an'ilay olona dia izy mbola nitsabo ihany dia meny afatra moa zany le olona tamin'izay, tsy tadidiko tsara le izy, tsy dia spécialiste. Anankiray ihany koa taloha ny mpivatena torahambato, zay ny lalàna Moïse, torahambato ny mpivatena dia vonoina. Dia indray andro nisy mpivatena nandeha nanantona ny Kristy dia ozy izy hoe zay tsy nanotana nareo ny aoky torabato azy, fa na tena marina afatra ngeza be iny satria le olona andeha hitorabato io iny hoe efa niaraka tamin'le mpivatena ihany. Fa maninona zany rehefa vehivavy dia torahambato, dia maninona rehefa lehilahy tsy atao ninninona. Dia zay le izy dia niala tsikelikely le olona rehefa avy eo. Amiko zany le Jésus olona tsy voatery Dieu izy fa anisany nanova an'le kristianisme. Za zany tsy mino hoe misy mission be hoe anavitra be hoe ohatran'inona araka ny filazanareo azy le izy fa efa nanova toe-tsaina izy zany. Dia zay io mbola lovainy misy zany olona tena mahazo tsara an'le afa-tsy Kristy, mbola nisy nanodina ihany izy rehefa eo, mety mbola mila Kristy faharoa ngamba vao tena iova le izy. Zay ny zavatra angatahako fanazavana kely ahoana ny hevitry Jean-Luc amin'izay zavatra zay alohan'ny taperantsika. Fanontaniana tamin'ny voalohany indrindra ahoana ny position momba an'le finoana. Za zany tsy tena ateo fa déiste. Atao hoe déiste zany dia olona scientifique nefa mino hoe misy Dieu créateur any satria le univers misy réglage tena fin le izy misy précis tsara le izy. Azoko lazaina zany hoe à 90% déiste, kelikely ihany mahatey anazy zany. Fa kosa za tsy mino hoe le Dieu anareo ao anaty Baiboly io le izy fa manipulateur be loatra le Dieu anatin'le Baiboly. Zay ngamba ny teniko. Ok. Vetivety mba maliko an'izay voan'ny Vonjy sady mifandraika amin'ilay fa tsy voapaliko tsara le fanontanianao farany le hoe valeur humaine ve misy valeur humaine ve ivelan'ny kristianisme. Justement mifandraika amin'izay teny imam zay. Misy teny nga Jürgen Moltmann, théologienne contemporaine allemande, teny hoe je refuse de croire en Dieu ozy izy sans le Christ. Zany hoe mandao izy mihino an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny kristiana satria eo indrindra. Pourquoi? Eo nanoera tsy anoerana zany fa tsy hitovizantsika hevitra mamy hoe le hoe kristiane tsy hoe dictature hoe tsy maintsy mino azy mba honjeny fa ny lecture ny tantara rehetra amin'ny soratra masina amin'ny testamenta taloha na lalàna io na inona io raha vao en dehors ny lay explication de Jesosy justement ny révélation de Christ dia miova l'izy satria ça devient un Dieu tyran, un Dieu sadique et un Dieu zay mitovy amin'ny Andriamanitra ny mésopotamiana rehetra justement. Donc zany ny fisian'ny Kristy humanisé an'le image divine izay na tiatsika na tsy tiatsika ny olona rehetra manana Dieu dia
teiste daholo ianao miteny hoe deiste fa niandry teiste nina teiste de zao manjakazaka rehefa dieu satria manana plein pouvoir ny anay indray ny plein pouvoir an'Andriamanitra à la lumière ny kristologie arahanay na ny kristocentrisme arahanay dia miaza ny pouvoir sy l'autorité nampiasainy mba hamonjena ny olona eo ma tsy mampitovy azy ny divinité amin'ny croyance sy ny religion sy ny mythologie rehetrarehetra misy dia c'est pour faire asseoir son autorité nanay indray dia ny fahefana rehetra ananany zay révélé Jesosy dia mba hafahany mitia sy manavitra ny olona eo zany tsy hitovy lay approche donc zany ilay christianisme amiko la foi chrétienne esorina aloha le christianisme religion esorina tsaina misy zany le religion chrétienne fa le foi chrétienne dia mi-humaniser an'Andriamanitra mety somary blasphématoire zao amin'ny namanay islamo sy ny namanay hafa mi-humaniser an'Andriamanitra zany hoe lay incarnation natonga va Jesosy ho nofo humaniser ina le humaniser lasa abordable Andriamanitra lasa accessible fa tsy manipulateur araky ny lazainy mamy teo fa ny religion no nametraka connotation na manipulation ny amin'izany ny amin'ny resaky hoe Andriamanitra araky ny transmission na lovatsofina ny papita dia izay zany tsy hoe anisany fa manazava le hoe inona ny importance ny Kristy anatin'izy sy modèle na olona guide spirituel fotsiny izy aminay fa izay indrindra impossible ny accessibilité amin'ny monde divin io raha tsy misy olombelona zay zany mitory an'le hoe Kristy ilay olona zato isanjato sady Andriamanitra zato isanjato zay tsy nohon'ny olona rehetra satria eo ny mahasamihafa ny finoana rehetrarehetra dia mipermettre ny monde humain afaka miaccéder ny monde divin io zay natonga analay tenteny hoe sady ao anatina temporalité zay no ao anatina extratemporel noho i Kristy izay tetezana mampipita an'ireo monde anankiroa misy reo ary izy miditra ao anatin'ny sphère sy ny monde misy atsika zay niazy zany no amaliko azy donc zany le resaka valeur humaine justement ohatra zao famakina ny test amin'ny didy folo zao ny didy folo c'est pas des ordres à suivre na hoe case à cocher hoe vitanao ve voalohany de miditra amin'ny faharoa ianao de miditra amin'ny fahatelo ianao non tsy lalàna amina hoe zavatra tsy maintsy arahana fa ny cœur-ny loi amin'ny kristianina tsy diko tsara amin'ny kristianina dia fitiavana fitsanjovana aina etika ny ainany anay donc raha tianao ny rahalanao raha tianao ny prochainao ny voisinao tsy hamono azy ianao tsy angalatra ny fanany ianao tsy joro vavolombela mandainga aminy ianao or ny lalàna amin'ny sasany dia karazana contrainte na karazana poids fardeau hoe tsy maintsy arahana ty mba azahoana sitraka amin'ny Andriamanitra zay daholo na nany Mésopotamia na nanizaniza mitovy daholo hoe mila manao zavatra tsara ianao ety ambony tany mba hiatirena ny faveur an'Andriamanitra dia aveo mirotsaka amin'ny fitahina io hoe torindra laleny namako sasa zay tsy mitovy zavevitra hoe manao zavatra tsara mba azo fitahina non zay tsy manao zavatra tsara mba azo fitahina fa manao zavatra tsara zay satria ho fitsanjovanay an'ilay namanay zay ny antony donc zany message chrétien dia mandeha ho azy entre guillemets tsy tiako le hoe mandeha ho azy fa ça va de soi les valeurs humaines puisque le Andriamanitra dia manana dimension humaine io koa fa tsy dimension divine ihany eo no mahasamihafa anay amin'ny croyance satria ny croyance fa tsy dia any amin'ny avakabaka ny abstrait fa ny anay foi qui dit foi relation ary miatraika amin'ny fiainana andavanandro zay le amaliko azy eny ary faranantsika ny ty live ty misaotra anareo mirahalahy nanotondra an'izay fanazavana misimisy zay mino aho fa hoan'ny zay mijery an'ity fandarany ty dia ampy amin'ny fantaniana mety mipetraka ny anatin'ny sainany tsy mety tsy hitondra fanovana tsy zay ny tanjona fa kosa mba anitikitika kely ny feon'ny fietraretantsika tsirairay avy dia misaotra betsaka zay rehetra mijery veloma daholo dia misaotra betsaka anao koa misaotra betsaka anao koa nanaiky ny anao modération na dia betsaka aza ny asa mandraraha fa dia tena nataonao ambony le izy mankasitraka indrindra amin'ny fandavatena misaotra ny mamy nanasa nanana le idée izy moa ny tompo-kevitra nanasa dia namaly ampifaniana mety manaraka indray mety zany indray manasa ho hitantsika eo nytoena angambany fa dia mankasitraka antsika rehetrarehetra dia mankasitraka ny mpanaraka ihany koa an'izao débat zao dia inona fa mba ny objet ho anahy manokana aloha dia hoe mba hisusciter réflexion any amin'ny hafa
ka mba hisy olo-kafa koa hanao zavatra tsy voatery hitovy amin'izao mba ho famoazana ny sain'ny vahoaka malagasy amina sujet be dia be fa tsy resaka finoana ihany akory dia makasitraka tompoko. Dia misaotra anao ihany koa pastera, misaotra vonjy a, misaotra anareo nalalatsaina Afrikana moa zany hoe tanjona tamin'ilay izy a dia hoe mba hoe mifampi-comprendre fotsiny zany a. Dia izaho zany manentana ny kristianina tsy tsaratsara olona fahatany a, dia manentana ny tsy mpivavaka koa na ny atea sy hanambanimbany olona be fahatany. Zay zany ny hafatra tiana ho lazaina amin'izay rehetrarehetra izay a, ka misaotra antsika rehetra dia veloma daholo.